mafisima faishaveni adacheina tuatimba misi metizayata savapona vukua kama jera kanilua semanja unani anjukyainana Sava manzua mizao Fiainana iza Marulo chakade mafise twana Fitalina faulina Tisifila minansaina Evite bifana inala visa Fataruga nefa fambulala Efanya twana Isaya fakana zaba Zaizurana Mana tunazi Amara uwani Yemuya Aduruyazi Sileuza Vamampana yana Viziti mana Faulana wana Fasaruga nefa fambulala Efanya twana Isaya fakana zaba Zaizurana Mana tunazi Amara uwami Yemuya Aduruyazi Sileuza Vamampana yana Viziti mana Yakesaru Zayachaya Izilelinu Faulana wana Izinu anume Fia adanana Uwana Marubeni ulana misewa Lini fiainana Terie vichati itizayata Ulana sarubana Semanjera kanisaina Duza marutia ikataraina Etula sasaina ngamya nawe Fana
fahatsarana ho antsoa izy anolonany ady ilaivana amipitiavana ho fitarainana fizino ilasaka sama patokitsy amana. Miarabantsika rehetra mpikambana ataon'ny zanaky ny fiangonana luteranina malagasy mahatratra izao 10 taona izao. Misaotra ny tompon'andraikitra atao anatin'ity fikambanana ity izay nanome anay amin'izao anjara fankalazana izao. Vavaka isika. Tompo malalo, ianao no antsoinay, hiditra ao anatin'ny fonay anaraky ny teninao, araky ny fanainao masina. Mba ho iray tokoa ianao sy ny fanay masina sy Andriamanitra ray amin'izao fampianarana atao eto izao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Ry havako malala ny tenin'Andriamanitra izay isotonantsika ny fampianarana dia ny Korinthiana voalohany toko 2:10 andininy 2:10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro ny momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Amen. Raha manao vakiteny dingana voalohany isika, na hoe lecture primaire zany amin'izao lohevitra izao, dia tsy mahadiso ny milaza fa hay tokoa Jesosy dia olombelona, tena olombelona tahaka atsika izao, ka azo atao ohatra ny momba azy. Olombelona mivelona sy miaina, vokatr'ireo sela na selula maro be mifanaretsaka tokoa ao anatin'ny olona iray. Sela samy manana ny fiainany, ny filany, ny mahafaly azy, ka tonga any amin'ny fahataperan'ny aina aza, izay adika hoe alofan'ny olona rehetra izany, ary dia ny ainan'i Jesosy koa izany fahaterahana, fahazazana, fahalebiazana, fahafatisana izany. Jesosy izay teraka, nandalo fahazazana tokoa, nona, nangetaheta, ny faly, nanatrika fetim-panambadiana, vizaka, ny jaly, ny tomany, eny, ny atolefika sy maty. Fitana voalohany, tena olombelona Jesosy Kristy Tompo. Raha ampiakarina indray nefa ny vakitentsika atao hoe milanja ny vakiteny zany miditra amin'ny atao hoe lecture secondaire isika, dia mazava be koa ny lazay fa misy fifandraisana matotra tsara, ny fiaraha-miasa tsy misy tomika, ny singa tsirairay marobe izay mandrafitra ny tenany olombelona anankiray. Tsy misy afaka milaza hoe tompony, tsy misy afaka milaza hoe izaho no eketeny, ary io indrindra no vahavahan'ny ananatsika eto, ka raha tohizana ny vakiteny hatrany amin'ny 440 ka hatramin'ny 720 dia manamafy fa tsy misy singa afaka mandeha irery zany, fa ny mandrafitra ny tena dia tsy maintsy miara-miasa, mifamatotra. Ary ny fahaveloman'ny soma na ny tena izany tinofotsika ty aza dia afaka hanao ny asany, dia vokatry ny hetsika, vokatry ny fifanampiana avy amin'ireo singa samy hafa mandrafitra ny mahaolona. Ny atidoha no chef d'orchestre amin'izany rehetrarehetra izany, izy no mandrindra ny zavatra rehetra. Azo ambaretra sady koa nefa fa ny fiarahamonina misy amin'ny samy olombelona dia fiarahamonina arindrany zany fisaina ny olona samy hafa zany. Tsy misy veloko any tenany ihany raha mbola olombelona ihany, fa mivelona amin'ity tany ity, mifampiankina, mifampitsinjo, zany no atao hoe fiainana tany. Ary dia tahaka izany koa ity tenantsika olombelona ity. Fahatelo, ny amin'ny atao hoe lecture tertiaire, miakatra zanatohatritsika amin'ny famakiana teny, io dia namariana indrindra fa ity olombelona ity dia tsy hoe vatana sy nofo ihany, fa misy fanahy monina koa ao anatiny,
fanahy izay napetraka Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany io. Raha mamaky ny Genesis toko voalohany isika ka amin'ny andininy faharoa ao dia milaza hoe ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Miditra any amin'ny toko faharoa isika amin'ny andininy fahafito dia mbola amafisiny hoe ary vovotany namoronan'Andriamanitra ny olona ary no fofoiny fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Tinambara ry havako dia izao, ankoatry ny fiaraha-miasa ao anatin'ny olombelona iray izay singa nofo miara-miaina sy miara-miasa dia misy singa anankiray koa ao dia ny fanahin'Andriamanitra izay miara-miasa sy miara-monina amin'ity olombelona ity. Raha ny finoana Loterana aza no ambara mazava dia izao ny voalaza zao, satria efa nampiraisina aminy ao amin'ny Kristy zany tamin'ny batisa izy izao. Io no ambaran'ny pastora rehetra rehefa manao ny sakramentan'ny batisa izy. Io ny teny farany atao amin'izany sakramentan'ny batisa izany. Ampiombonina ao amin'ny batisa ilay olombelona vatana. Ampiombonina ao amin'ny batisa ilay olombelona teraka tamin'ny ota, ny fahotana, voafetra, manapetra ka hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra. Mba hisy fiombonana masina sy fiaraha-miasa mahavokatra ao anatin'izany fiainan'ny olona izany. Ary ny vokatra hita maso amin'izany dia tany sain'ny andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny faha-raika amby telopolo amin'ity toko faharoa ambin'ny folo ity. Io fiaraha-miasan'ny nofo sy fanahy io dia tsy hafa fa taratsy ilay fiaraha-miasan'Andriamanitra telo izay iray izay mihaizony ny fiainan'olombelona ao aminy, ary izany fiazonana matanjaka tokoa izany amin'ny fizarana ny anjara asany tsirairay izay vahavan'ny fanekem-pinoana ananantsika dia ny fanekem-pinoana apostolika, nisianina, atanazianina na aogostanina. Andriamanitra ray mpamorona, Andriamanitra zanaka mpanavitra, Andriamanitra fanahy masina mpananatra, mpanamasina, asa sy fototra iray nefa fisehoana telo mifandrindra tsara. Andriamanitra toa telo tokoa nefa iray ihany, satria misy fiaraha-miasa mavitrika sy mahomby tsy misy mitovy aminy. Indraindray ity Andriamanitra ity dia mandeha irery, solo, mety ho tsororo, dio, le atao hoe dualité divine, na ny persona telo mihitsy aza no miara-miasa, trio. Ndao andraisantsika ohatra vitsivitsy amin'izany atao endriky ny fiaraha-miasa izany. Ny ray zanahary zao tontolo izao araky ny teny fenero manao hoe misia dia tsy salovan'ny ninonina mihitsy. Ny ray sy ny zanaka izay naniraka ny fanahy hitoetra maharitra ety ambonin'ny tany, io ilay ambaran'ny teny fototra hoe filioke. Io no nampizarazara sy nampisaraka ny fiangonana fahiny satria samy nandray ny heviny. Ny ray sy ny fanahy izay niara-niasa tamin'ny fanorotorana ny zanaka tao kibony Maria araka ny fanekem-pinoana apostolika arahantsika. Ary ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina izay niara-nitranga teo amin'ny batisan'i Jesosy. Ireny fisehoana sy asa tsirairay ireny dia fitiantsika tahaka izao. Ny fahamarina toeran'ny fiaraha-miasa ao amin'ny olona iray mahay mandamina sy miara-miasa dia taratsy ilay fahendren'ny fandaminan'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra vatana ny olona tsirairay zany, fa saingy fenony koa amin'ny fanomezany azy saina, fanahy, mba tsy ho tapaka mihitsy ilay fifandraisana amin'ilay pahary sy ilay noariana. Kristy velona mantsy no ivony fisian'ny olona ka mampifandray azy amin'Andriamanitra. Raha atao an-tsara zany dia manondro mazava ny amin'ny hazo fijaliana. Satria izany hazo fijaliana izany no symbole-ny fanavotana. Satria tsy ny hazo amin'ny mahazo azy ny zava-dehibe ry havako. Tsy ny hazo ny zava-dehibe ny fanekenao, fa teo amin'ny hoazo indrindra no nanehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy ilay fitiavana faratampony ho an'ireo izay noariany dia ny zanak'olombelona izany. Fantaro fa misy karazany marobe ny endriky ny hazo fijaliana. Ary sika Loterana malagasy dia mampiasa eo amin'ny 4 eo na 5 eo
fa efatra izy zao fa misy anankiray zay novaina sy nosoloina tao amin'ny toby lehibe Ankara-Malaza. Symbole ireo azy ireo fa tsy ireo no natao hoe ivavahana. Fa mitinanary Kristy ivon'izao tontolo izao, Kristy ilay nijaly, Kristy ilay nokapohana, ilay nororana, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, io no mampianatra antsika ny amin'ny atao hoe fandeferana sy fanetretena. Satria ny fandeferana sy ny fanetretena no midika hoe fahaizana miara-miasa. Ka na dia maro aza dia afaka miara-miasa satria fandeferana sy fanetretena. Tsy misy mahavita tena, tsy misy izay manana ny ampy, tsy misy afaka mirehareha satria tsy mba manana fahaizana na arenana ny fahalalana manokana, tsia fa tsy maintsy misy mpiara-miasa akaiky aminao ho afaka mahavita zavatra tsara ianao. Vakio ny Filipianina 2:2 ka hatramin'ny 1:12. Ry mpiara-mankalaza 70 taona ny fikambanana, marobe isika no mpikambana amin'izany fikambanana izany. Olona maro samihafa, tena marobe satria olombelona samy manana sainy, samy manana ny kolotsainy, samy manana ny fomba fijeriny. Zavatry ny tany hita maso daholo anefa izany. Fa ny marina dia izao, ampiraisin'ny Kristy ao anatin'ny fitiavany sy ny fahasoavany isika mba ho mpiara-miasa tahaka azy sy ny ray ary ny fanahy masina. Olombelona miray fo sy miray saina satria samy hevitra ny namany ho zanak'Andriamanitra. Singa ambatana tsy misy firehariana mihitsy fa mahay mitoetra sy mahay miara-miasa amin'ireo singa ambatana hafa miaraka aminy. Ary zany no isy dia ny fahatsapana fa Kristy irery ihany tokoa no tompony hery sy tompony fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany. Ndao isika rehetra ary, na dia maro aza, ndao isika rehetra, na dia vatana samihafa aza, na dia tanana samihafa aza, na dia loha sy fisainana samihafa aza, ndao isika handevona ny mahantsika antsika, handevona izany satria rehefa ao anaty fiombonana masina baikio ny fanetretena sy ny fahatserovatena dia miseho olona marina satria ny sainy Kristy no ao anaty. Olona maro manana tena samihafa nefa mipiraisy ny fanahy iray. Fanahin'Andriamanitra mampiray, fanahin'Andriamanitra mampiombona. Vonona nao asa tsara ao anatin'izany fifankatiavana sy fiombonana izany. Zao voasoratra amin'ny Petera 1:9. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara. Ny mifankatia tsara ihany tokoa mantsy no afaka miara-miasa ka ahitana vokatra mahomby sy azo tsapahitanana. Tsy ny quantité no zava-dehibe amin'ny fiombonana aina amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, fa ny qualité. Reto samihafa nefa mampiombona sy mampiray, mahavita zavatra tsara. Io ilay voatsinapy niteraka azo be, azo alikalofana rampitso. Tsy misy resaka atao aty amin'ny fiangonany amin'ny hoe demokrasia ka hitadiavana ny maronisa hatrany amin'ny fanatanterana ny asan'Andriamanitra, satria ny asan'ny olona iray amin'ny fampandrosoana ny fiangonana dia vokatry ny antson'ny tompo mialoha ao aminy zany olona zany. Ny tompo Jesosy ny antso sy ny fidy azy, ka na dia 12 monja aza no najanony teto tany dia izao hitantsika izao ny vokatra. Efa manerana izao tontolo izao kontinanta rehetra ny filazantsarany Jesosy. Ary dia mbola isika ireto, isika ZFLM ireto, dia mbola vonona hanohy ny asa. Sady zany ve no ampisitsika eto Madagasikara. Jesosy ilay fiombonana no maniraka sy mampiasa antsika. Na dia toa samihafa aza isika. Fa tsy ny hera ny saitsika, tsy ny fahaizantsika velively no antanterahantsika azy. Afatra lehibe dia ny hoe samia mahay miaina ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny asanao sy ny andraikitrao. Samia mahay miaina hoe
satria izay manatsofina aoka izy iaino. Fampianarana manokana mihitsy zany mahay miaina izany, miaino ny tenin'Andriamanitra tsara, vonina ampiasa ny saina, ny vatana, ny tena, ny tanana, ny tongotra mba hanitatra izany fanjakan'Andriamanitra eto tany izany tahaka ny any an-danitra. Fiainoana misy feo io ka raisin'ity sofina ity, fa mbola misy koa ny fiainoana tsy misy feo ka raisiny maso, raisiny retsika rehetra amin'ny vatana, satria tsy ny sofina ihany no natao iaino. Tsy izay rehetra manatsofina afaka miaino tokoa mantsy no mandre, satria ao ireo be marenina, manetsy tadiny, materitreritra, lany fanahy, matoto mandehandeha, mamono namany, lasa manofo ratsy aza tsy mahita tory. Dia fantaro koa ary fa tsy izay rehetra manana maso mijery koa no lazaina fa mahita, satria dia ao koa ireo manao maso be tsy mahita. Tsy hoe ny matanjaka manana tanana sy tongotra ihany no azo irahana noho ny asan'Andriamanitra, fa na ny kilemaina ny tsy afa mitsangana aza dia afaka manao, afaka maniraka ny hafa amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fanomezana atolotra azy ireo. Ry havako malala, ny ratsambatan'ny olona tsirairay ary dia endrika ivelan'ny fahasoavan'Andriamanitra maro lafo ihany. Phénomène hoy ny mpandalina filozofia. Fa ny maha olona anao, lay esansy ao anatinao, dia lay fanahy mitantana sy mibaiko ary mampikambana sy manoro lalana anao mizotra ho any amin'ny atao hoe fiaraha-miasa. Miaraka amin'ny Jesosy velona ka mihevitra hatrany lay destination finale ho an'ny tenanao nefa koa ho an'ny namanao. Io lay voambarany iralarana fahavalo sy valonjato amin'ny firana FFPM. Eo atratranao Jesosy dia mahafinaritra, fa ny hafa mampahory ka tsy mahasambatra. Ry havako malala, ary indrao tsara ny asan'ny vatana sy ny ratsambatanao mba ho fitaovanao mahomby azo anao lay perla madio sy perla vaovao sarobidy, dia niverenanao amin'ny Jesosy arak'izay efa nolazainy sy nampanantenainy, fa zay toerany no itoerantsika koa rahatr'izay. Ry malala, tianao Jesosy, miantso kamany, raha vao poteo amin'ny alalan'ny vavaka ny efitra mampisaraka anao amin'ilay zanak'Andriamanitra. Jesosy ani androdana ny tendrombohitra ny fisalasalana, manakona anao, tsy hanapa-kevitra hita azy, tsy ao naminy, na dia izao aza. Man'Andriamanitra ry any ny voninahitra. Amen.
segalanya. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hampandroso